Atao ahoana indray ny fomba iorenana sy hijoroana tsara e? Andao sika andinika an'izay eto ampamondronana ny zavatra rehetra voaraintsika. Miarabanao ampitsikina indray anio dia asenanao hiaraka ao anatin'ny famintim-pitinana ny zavatra rehetra hitantsika tao anatin'izay fiarahana teo aloha rehetra izay. Ny zava-dehibe voalohany ho resantsika dia ny mahakasika an'ilay hoe inona moa no vokatra tokony ho ateraky ny fiandrasana ela. Vokatsoa no ateraky ny fiandrasana ela raha Andriamanitra no mampianatra antsika. Raha velantsika hampianatra antsika Andriamanitra dia izao, ampianariny faharetana isika ao anatin'ny fiandrasana ela. Inona indray ny vokatsoan'ilay hoe mitaridretra? Ny vokatsoan'ilay mitaridretra, raha isika miandry ny tompo zany izao ka mitaridretra ilay fanampiany antsika, dia ampianarina anana faharetana isika. Ary rehefa manam-paharetana isika dia hiteraka toetra tsara indray izay. Ny manaraka azy koa dia izao hoe ilay fahadisom-panantenana, fa nahoana isika no avela hiatrika fahadisom-panantenana? Dia izao ihany koa. Soa ihany koa no ateraka izay dia ilay hoe manana fahaiza-mionona ianao rehefa takatrao hoe ny zavatra anankiray nandiso fanantenana iny dia tsy mainka hanao fanapahan-kevitra tsy araka ny tokony izy ianao, dia miteraka fahaizana mionona ao aminay izay, ao aminao izay, fahaizana mianina amin'ny zavatra anankiray, fahaizana mionona amin'ny zavatra anankiray. Izany no lesona ampianarin'Andriamanitra antsika. Fa raha toa isika ka maimay amin'ny hoe andehanao ny sitrapontsika dia tsy maintsy voka-dratsy mandrakariva matetika no aterak'izay. Ny faharoa dia izao, mila mihazona ny finoana zasy ianao. Finoana ahoana moa izay? Ny finoanan'i Kristy fa mbola mikarakara antsika izy, manalalana antsika izy, manao fanelanelananao antsika izy. Ankoatra ny finoana dia izao, apetraka ao an-tsaina ihany koa ny fanantenana fa mbola ho avy izy hanatanteraka an'izay nolazainy tamintsika. Ny fanantenana koa izany tsy azo ariana. Ary manaraka an'izay ny fitiavana. Eo am-piandrasana isika dia asaina mandeha araka ny didiny amin'ny fitiavana, fa izay ihany no ahatonga antsika ho tafatoetra. Ireo telo izay mitoetra ireo izany dia ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana izay voalaza, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo dia tsy tokony ho tafasaraka amintsika amin'izao fiainana eny antsika ankehitriny izao. Ny fahatelo dia izao, rehefa takantsika amin'ny fahafenoana zany ny hoe fahatezeran'Andriamanitra, hoe tezitra amiko anie Andriamanitra satria izaho nanao zavatra tsy mendrika. Rehefa takatritsika izay satria isika nahita fa tsy mety tokoa ilay zavatra nataontsika, dia rary ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoan'izay izany vao ho takatritsika tokoa ilay hoe fahatezeran'Andriamanitra. Ary tahaka ny Mosesy dia mety ho afaka hiainan'izay fahatezerana ara-drariny izay koa isika, rehefa fantatsika mazava tsara ilay antony tokony hitezerana ara-drariny. Fa matetika isika no tezitra amin'ny tsy antony, na tezitra tsy ara-drariny ka manao fanapahan-kevitra maika, dia manimba zavatra rehefa avy eo ny vokatra izay. Ao anatin'ny fotoam-patanorana sy ny fotoana iainantsika ankehitriny mihitsy mantsy no misy an'izay hoe tezitezi-poana, na hoe tezitra tsy amin'ny antony, na hoe tezitra fa mihevin-tena hoe mety ny nataoko fa ny hafa ny tsy mety. Ary matetika tsika ny tratran'izany. Fa izao, rehefa takatsika amin'ny fahafenoana fa tena rary ny Andriamanitra raha tezitra amintsika amin'ny zavatra anankiray izay efa nitenenany antsika, amin'izay fotoan'izay antsika vao tokony hatakatra hoe ny fahatezerana toy izany ihany koa izany no mety. Saingy ny fanapahan-kevitra izay horaisika aorianan'ny fahatezerana dia aleo miandry an'Andriamanitra mandrakariva mba tsy isika no hanao izay anjara asa tokony ataon'Andriamanitra. Mosesy tsy navela hoe hanao izay tiany atao tao anatin'ny fahatezerany. Marina fa nandravarava ny sampy izy satria izay no tadiavin'Andriamanitra. Ary nampisotro ny ranom-bolamena ihany koa ireo nanompo sampy nini. Fa tsy anjaran'ny Mosesy anefa no hoe hilaza hoe voavonjy, tsy voavonjy, very na toy izay ny olona anankiray satria anjara asan'Andriamanitra izany. Anjara asan'Andriamanitra ny manendry ny ho voavonjy sy ny ho very. Fa ny niainan'ny fahatezerin'Andriamanitra ara-drariny izany dia nataon'ny Mosesy tamin'izay fotoan'izay. Andao sika hitandrina, andrao fahatezerana tsy ara-drariny
na amin'ny fomitroatra fotsiny no ampiasaintsika ihany koa eo amin'ny fiainana raha misy zavatra miseho tahaka izany. Ny fahaefatra dia izao, mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana isolo ny hafa mihitsy ny fanelanelanana, saingy Kristy ihany no tena nanao ny fanelanelanana tonga hatramin'ny fahafatesana ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Misy olona tao amin'ny fiainana, na amin'ny tantaram-pirenena io na amin'ny tantaran'ny teto ambonin'ny tany, mety hoe novonoana mba hitehirizana olona hafa, izany hoe hamondrana fo amin'ny olona hafa dia ny olona sasany no nivonoana. Misy an'izany tantara izany niseho teto ambonin'ny tany, ary mety misy sombiny amin'izany tantara izany fantatrao. Fa izao ny fanelanelanana nataon'i Kristy ihany no tsy maintsy tonga tamin'ny fahafatesany ary nahavita ny solo ny olombelona taranak'olombelona rehetra izay saingy izay mino ihany mahazo ny famonjena amin'ny alalan'izay. Fa mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana izany ny fisoloana ny hafa ao anatin'ny fanelanelanana. Izao kosa nefa ny fanelanelanana kosa dia azontsika atao ilay itsika hoe mitondram-bavaka ny hafa, tahaka nataon'i Daniela tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana. Dia nanaiky Daniela hoe tsy mendrika ny nataon'ny vahoaka anao Tompo, izaho koa anatin'izany ho izy, fa mifono aminao izay mba mpahitao fity. Ary dia naomby nenon'Andriamanitra izay fanelanelanana nataon'i Daniela izay. Izay no andrasan'Andriamanitra mbola azontsika atao ihany koa fanelanelanana ho an'io rahalahinao na io anabavinao io na rahavavinao na anadahinao io izay mety tsy hitanao intsony izay anaovana azy, manaova vavaka fanelanelanana. Ho an'ny mpiara-mivavaka aminao izay hitanao hoe tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, manaova fanelanelana. Fa izany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Izaho koa andrasan'Andriamanitra anao toy izany dia andao sika hiombona amin'ny toy izany. Fahadimy dia izao, ny mpitarika mila mijoro araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa malemy na morona ny mpitarika, mora morona amin'ny zavatra hafa, dia mety ho voasintona anao izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka angataka amin'Andriamanitra ny mpitarika, angatantsika amin'Andriamanitra koa ny mpitarika mba tena hijoro. Ary na tsy mpitarika azy ianao dia anisan'ny nataon'Andriamanitra ho amin'izany ianao, satria ny fijoroanao dia mitarika ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra. Ka rehefa mijoro ianao na tsy mpitarika mivantana aza dia tarihana ho eo anatrehan'Andriamanitra ny hafa mba hanaraka ny ohatra ao. Ohatra izay nomen'i Kristy anao moa izany. Kristy ny tena modely tsara indrindra fakatahaka. Dia ianao ihany koa izany natao hitondra an'izay ohatra Kristy izay eo amin'ny fiainana. Mila mijoro tsara isika ao anatin'izay. Alohan'ny farany, tandremo anie mba tsy ho latsaka ao am-pontsika ny sampy. Ny fiainana andavanandro io izay mampiferitraina, ny fitiavam-bola, ny fitiavana fafinaretana, ny fitiavana zavatra anankiray ankehitriny toy ny hoe ny finday hika farany, fiara hika farany, ny zavatra rehetra izay hika farany, ny fitiavana azy ireny ao am-po tafahoatra manolo ny toeran'Andriamanitra, andao tsy hahasaringotra antsika toy ny sampy ka hanimba antsika na hahalavo antsika hatramin'ny farany tsy hahavovonjy antsika. Andao tsika tsy handatsaka am-po an'ireny zavatra ireny, fa handatsaka am-po kosa izay lazain'Andriamanitra amintsika, satria tsy hahavonjy antsika ireny zavatra ireny fa Andriamanitra ihany no mamonjy antsika. Eto am-pamarana dia izao hoe tsarovo ny tantaran'i Daniela sy ny namany telo lahy. Nijoro ireo nanana herim-po sy fahasahiana masina izy nijoro. Na tsy ho tanterahan'Andriamanitra eo ny ara ny famaliana-tso azy dia nanaiky foana izy hoe any am-parany ihany izay mbola ho tanterahan'Andriamanitra aminay ny famaliana. Saingy rehefa nijoro sy naneho ny finoana toy izany izy dia nasehon'Andriamanitra teo ny eo ny fombany azy ireo izy efatra amin'ny rahalahy. Ny telo amin'ny rahalahy tao anaty lafaoro nisy afo mirehatra, ny Daniela manokana tao anatin'ny lavaky ny liona, dia nasehon'Andriamanitra ny fiahiny azy. Izany rehefa hoe manana herim-po ento mijoro ao an'Andriamanitra isika, ary izany rehefa miala amin'ny lalan-diso isika ka mijanona amin'ny lala marina. Fa ny fanohatra amin'izay kosa, rehefa mandeha amin'ny lalan-diso isika dia tahaka ny nanjohan'ny Saoly izay nesoron'Andriamanitra taminy maha olom-boaositra sy olom-boafidy azy ka ratsy ny fiafarany, dia tahaka ny Ananiasy sy Safira ihany koa izay nisafidiny tsy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana tanteraka, fahafatesana no niafarany. Fa Andriamanitra dia manao ny rariny, mametraka ny rariny Andriamanitra. Tsy raisitsika mihitsy hoe masika Andriamanitra,
na be fitakian'Andriamanitra fa rariny no ataon'Andriamanitra amintsika. Hampahirantsika Andriamanitra mba hijoro sy hiorina tsara isika amin'ny alalan'ny fananam-paharetana, ny fananana fahaiza-mionona, ny fananana fahatakarana amin'ny fomba feno ny fanavotan'Andriamanitra antsika. Omban'Andriamanitra ny zasy anao mahereza, ndaontsika hivavaka. Tompo, misaotra anao hatrany fa noho ny fiahinao anay dia nomenao izay tsara ho fantarina ho enti miaina, ary tsy hoe nomena fotsiny izany fa tianao mihitsy ny ainanay an'izany ka ampio izay handeha amin'ny fananam-paharetana, amin'ny fahaizana mionona amin'ny zavatra misy na mianina amin'ny zavatra miseho, mba tsy hanao fanapahan-kevitra maimaika na entika tezerana ka hanimba zavatra, na hanao izay hitokiana amin'ny sampy dia ireo zava-misy manodoka amin'izao vaninandro faran'izao, fa hiantehitra aminao hijoro hifikitra mafy tahaka ny Daniela sy ny namany telo lahy, ka ianao ihany no andriamanitray ary izay kosa olonao. Tanterao aminay ny fiainanay ary fa izay kosa misafidy anao arovo ty namako ty eo am-pandiniana sy fiatrehana ny fiainany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.